ampitiavana be indray na ansoina tokantrano amin'ny ity alina ity manolotra ny arahaba momba ampirariritsoa atsika tsirairay any atokantrano any manasanao ary anaraka anay hatramin'ny farany samina tsikaritra angamba ny tsiraraiva dia somary nangatsika aloha tsika tato ato izay raha araka mivinavina aloha zany dia ato anatin'ny telo andro avy dia mbola tsy dia ahitana fiatsehan'ny firy maripana io fa dia mbola angatsika toy izao hatrany isika raha mikasika ny rivotra kosa indray any dia mafimafy ny fitsokany aloha atsika aty amin'ny elanelany mitsindro sy analalava aty amin'ny tendrony avaratry Madagasikara eto amin'ny faritra afovoany atsinanan'ny Madagasikara ary aty amin'ny manodidina ny morontsiraka itolanary iny dia mafimafy ny fitsokany rivotra na dia tsy misy ary ny alin-drano vaventy dia tokony mitandrina hatrany aloha isika fampiasan'ny ranomasina rehefa mandeha miandrika izay ihany koa no hanolorana anao mety hotetriny antsika ho amin'ny rapitso maraina azo orana malefaka aloha dia amin'ny manodidina sava analanjorofo ary ny faritra atsinanan'ny Madagasikara ny eto amin'ny faritra analamanga kosa dia vinavinaina andrahoana ny andro fa iny ilana atsinanany analamanga sy ny atsinanany voatany iny no andrahoana na mety arahana herika indraindray raha marimarina kokoa dia any amin'ny manodidina mangoro anosy be anala manodidina marilambo mety ho tonga hatrany ambatolamo sy any amin'iny ilana atsinana vakina karatry mihitsy ary izay herika izay azo izay herika izay ihany koa ny rapitso maraina any amin'iny ilana atsinanan'ny faritra iorombe iny fa ny any amin'ny manodidina melaky manodidina faritra bongolava otomatsiatra ary amoromaniny dia isy zavona ny voamaraina raha somary matevina kosa izay zavona izay ho atsika any amin'iny faritra tsy matsinanan'ny Madagasikara iny ny faritra sisa rehetra sy ireo faritra tsy voatonona moa dia vinavinaina ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny manodidina sava analanjorofo ary ny ilana atsinanan'ny faritry sofia iny andrahoana kosa ny andro ho atsika any amin'iny faritra diana manodidina ny befandriana varatra manodidina ny soaniarany vongo sy any amandro tsara any dia saika andrahoana ny andro ny faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro raha mikasika ny maripana ho amin'ny rapitso maraina zao dia angatsika aloha ny any avakina karatrany raha eo amin'ny 7 degré celsius eo eto Antananarivo Fianarantsoa kosa dia eo amin'ny 20 degré eo morontsiraka sy ireo amin'ny voaparita moa dia saika manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana fa raha ny tolakandro kosa indray dia nievikevoka hatrany aloha ny andro any amin'ny manodidina ny miandro vazo iny manahiky hatrany amin'ny 30 degré celsius mihitsy any akaiky ny morondava andy no ahitana an'izay maripana 30 degré celsius izay fa ny ato amin'ny fatriny avoatany kosa dia saika eo amin'ny 19 degré ka hatramin'ny 20 degré celsius eo morontsiraka atsinanana zao dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo raha manodidina eo 7 ka hatramin'ny 30 degré eo kosa ny any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny raha toerana ivoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao no mety hotetry ny andro any Nairobi zao dia azo orana tandrifindraoana ho an'ny Paris sy Bangkok kosa dia azo orana raha ankotrika ho an'ny Milan sy Johannesburg moa dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ho an'ireo nosikely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia ibalika tanteraka aloha ngabe masoandro any alareny eo ihany ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ho an'ny Comores sy Seychelles Maurice kosa dia isitraka orana malefaka izay ihany koa no azonao tondra tamin'ny teny ity tompoko lasy tompoko vavy isoaranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany manome fotoana anao ho amin'ny rapitso toy izao indray veloma tompoko